Miaraba indray tompoko, tratro ty fotoana iarahantsika mianakavy ity izay iderahantsika an'Andriamanitra. Anomezantsika voninahitra azy ary indrindraindrindra iarahantsika aminy mandritry ny fotoana vitsivitsy ankamamina zany firaisana amin'Andriamanitra zany. Miarabanao satria novelomin'Andriamanitra ianao ary narovany tamin'ny zava-doza sy zavatra ratsy rehetra de tratro ty fotoana ty androany. Ka dia ankafaliana tokoa, ankaravona tokoa nanolorana ny arahaba ho antsika rehetra sy manaraka izao fotoana izao. Iaraka amina antoko-pihira indray tsika amin'ity androany ity. Antoko-pihira izay manome ny talentany sy ny fahaiza-manaony mba ampahafantatra amin'ny olona ny famonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ampahafantatra amin'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiainana izay tiany izorany zanany. Kanefa koa ampahafantatra ny olona fa tena tokony hoderaina io Andriamanitra io. Tokony hoderaina ary tokony hompidera azy ny taranak'olombelona rehetra rano marina. Izao tokoa mantsy no lazain'ny soratra masina izay andeha hovakiko aminao amin'ity hariva ity ao amin'ny Salamo. Salamo 5:50 de misy izao teny izao voasoratra. Salamo izay nosoratan'i Davida mpanjaka. Davida mpanjaka moa no manao hira betsaka ao anatin'izany salamo zany. De izao ny vakiny eo amin'ny 4:40. Ny anaran'i Jesosy no ankitsika azy. Fa izao kosa de hihira ny herinao ary hioby ny famondramponao noho ny maraina. Satria fiarovana avo ahy ianao ary fandosirako amin'ny andro fahoriana. Davida mpanjaka de niteny fa hihira ny herin'Andriamanitra izy. Izao tontolo hitantsika izao de herin'Andriamanitra. Ny teny Andriamanitra de nisy zao tontolo izao. Hery avy amin'Andriamanitra. Ka de tiany hirainy zany herin'Andriamanitra zany. Kanefa koa hihira sy hioby ny famondrampon'Andriamanitra. Tsy hoe mahery fotsiny Andriamanitra fa be famondrampo koa. Ary tena tia ny olombelona zay ny tsipaka azy. Ka de hioby zany famondramponao zany aho ho Davida. Ka tena zava-dehibe no atsapatsika an'izany. Satria de nanao an'izany koa ireo olona talohan'i Davida, Adama sy Eva, nahita ny herin'Andriamanitra de nihery izany. I Noa nahita ny herin'Andriamanitra de nihery izany tamin'ny safotrano. I Abrahama nahita ny herin'Andriamanitra na de efa 100 taona aza vao niteraka de ny hioby nidera. Ary ny zanak'Israely ry Mosesy nahita an'izany herin'Andriamanitra zany de nioby azy. Nahita koa ny famondrampony. Ka amin'ity androany ity de andeha hihira ny herin'Andriamanitra sika. Andeha hioby ny famondrampony amintsika tsirairay avy. Andeha akambala mihitsy ny fo ny saina ny fanahy mba hiaraka amin'izy ireo hidera ilay tompontsika izay mijery atsika amin'izao andro manokana izao. Andeha ary tsy tazona anareo ely izay fa asaina ianareo andray toerana de iray fo davary to. Fammi pizzicato,
Vida
Zani zaunu anda saku Nerina walu walu anda saku Nerina sibari sa chaviza Nerina kama melaye luka zani zaunu anda saku yanawia niregite sotuku nunifidia Nierina manuvanu anda saku Nierina tibaresia chamiza Nierina afakama melaye luka zane zaunu anda saku Nierina manuvanu anda saku Nierina tibaresia chamiza Nierina afakama melaye zani zaunu anda saku tafimuwe lima utunga zanaka ometezane amutia ume utu kia
Oentiko mbava galei lai finoko naquele asa dia tio levuna e vavacau e tumboni ao ampugu se ande seco ireu faca pana atau kombava karatuna ibaraina hilai finuku mahamenu yanduku yanote sonu iriku usakaiza itarigami ifa
ivelantananiny fiainana aza miaotra ialaonita aotra matoky rambolety mety mironjona ny sambonao tony amifo ny fiarovany tsy mba mialamina aminjava mampitebite bifoindindra ny korotanjaiko tena ty koirindra amafi sikofana ny fifandrasana teny fikasanitsy anara mandrakiza isika ny amin'ny fandorantena ny androany niaraka tamintsika ny dera an'Andriamanitra ary nampiray antsika mianakavy tamin'izany fiderana tamin'ny raharany tanentana izy ireo zany. Ny angatantsika amin'Andriamanitra dia hiaina ny tononkirana ny izany atoko-piry zany ka ho vavolombelona tokoa eo amin'ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra azy hanatanterahany ny asa fanompony. Ary ny tanentan'izy ireo ny hitombo mandrakariva ho amin'ny tsara sy ho amin'ny voninahitra ho an'ilay Andriamanitra izay tompontsika. Alohan'ny isarana indray raha andeha ovakiko aminao izao teny izao izay voasoratra ao amin'ny soratra masina. Ny Salamo 115 teo ihany no angaratsika azy ka ny 110 kosa no entiko ametrahana ny veloma aminao sy entiko omenanao mba hamakivakianao indray ny andro manaraka mandram-pionantsika amin'ny herin'ny andro antoy izao. Salamo 115 ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra izay mamindra fo
mamindra fo amiko no ialoha. Ataon'Andriamanitra faly mijery ny amin'ny fahavaloko aho. Ho tanteraka aminao ne zany teny zany. Hialohanao lay Andriamanitra mamindra fo aminao. Ary ataon'Andriamanitra faly ianao mijery ny amin'ny fahavalonao rehetra satria izy no mamonjy anao. Izy no miaro anao ary izy no mitantana fiainanao. Metraka veloma aminao indray ary. Ho aminao zany teny fikasana zany ary ho aminao ny herin'Andriamanitra ka hahatonga anao mpitera azy. Amin'ny herin'ny androany toy izao, sitrapon'Andriamanitra eo nentina isika hiaraka amin'ireo antoko-pihira sy groupe izay efa nasaina hiaraka amintsika. Veloma ary tompoko, samia ho tahintsika rehetra.